Ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy ihany koa ary dia efa miroso amin'ny fikarakarana ny endrika amam-bika amin'izao fotoana izao saika hita ao amin'ny passion de beauté sy amin'ny centre commercial City Alarbi avokoa ireo kojakoja rehetra ilaina ao anatin'izay fikarakarana ny endrika amam-bika izay ity ihany koa moa no tranombarotra faharoa ny passion de beauté. Ireo karazana ranomanitra avo lenta ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy na ho an'ny ankizy ihany koa, ireo kojakoja fanadiovana sy ny fanatsarana ny tarehy ary koa ireo fanaovana maquillage. Ireo no aroso ho an'ireo mpanjifa eto amin'ny toeram-pivarotana Passion Beauté faharoa izay nisokatra eto amin'ny centre commercial City eto Alarbi. Misy ho an'ny rehetra ny vokatra eto hoy ny tompon'andraikitra. Tsy maintsy misy foana fanavaozana voalohany indrindra aloha ilay magasin tsara tarehy zao vitanareo fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ilay izy dia araka ny teneniko teo ny conseil omen'ireo conseillère de vente zany mivoatra foana ny anay dia eo ihany koa ny animation isan-karazany zany ataonay ety. Isaky ny 3 volana dia isy ny zava-baovao atolotry ny botika. Isy ihany koa ny fanentanana isan-karazany ary ho fanamariana ny fetin'ny mpifankatia no zao fisokafana izao dia isy tolotra manokana omena ireo izay mitondra mividy. Tsy tokony hampatahotra ny olona miditra amin'ny toerana ohatr'izao satria manana ny safidy ny tsirairay avy, misy ho an'ny olona rehetra zany ny zavatra amidiny eto. Eo ihany koa ilay lazaiko hoe ny conseillère afaka antan'ireo olona hoe inona no sahaza ho anazy zany. Ny offre an'ilay Saint-Valentin zany misy cadeau ho an'ilay olona tonga mividy ety. Mariana ho ihany ireo tompon'andraikitry ny Passion Beauté eto Alarbi fa efa nofanina tamin'ny fahampahafantarana sy ny fampiasana ireo vokatra rehetra varotana ireo mpiasa ato. Efa nisy rahateo ny fanalovan'ny solotenan'ireo mpamokatra lehibe toy ny Paco Rabanne sy Christian Dior ka nanome fiofanana ho azy ireo.